Ianao moa zany mampiasa an'ity lalanty foana isan'andro sa manao ahoana? Eny tompoko, mampiasa an'ity lalanty zay isan'andro. Eny mety isaky-indroa andro zany zay dia tsy maintsy mandalo amin'ity lalanty. Camion firy eo no mandeha amin'ity lalanty isan'andro? Camion amin'ity zany isan'andro moyenne mety eo amin'ny efatra satria indraindray misy folo ara, misy fito, misy dimy, fa moyenne zany amin'ny ankapobeny efatra isan'andro zay tsy maintsy mandalo amin'ity lalanty. Afaka mba tantarainao ve inona ny ataon'ireo camion famezivezy ireo, inona no entiny, inona le asanareo ao anatin'izany? Afaka tantaraina ka. Ny asanay moa zany amin'ity lalanty dia mitona hazo, produit forestier zany ny asanay, mitona boakary kesika, sapin zany, dia lalana aloha ratsy tokotrany satria hitanareo ny lalana mando mamotaka be, lavadavaka, silasila mihitsy ara. Zay zao androany tamin'ny 5 maraina nanomboka namboatra lalana satria nisy camion 5 amin'ity zao no nandalo teo dia ny efatra zay efa lasa nakany. Dia izao vao vita io antsika mandeha io. Satria arakaky ny andehanan'ny camion dia mandrevo le lalana dia mila manamboatra sa manao Zay mihitsy. Mandrevo le lalana zany satria mamotaka na sy ny orana izy zao maly. Zay zao maly no tonga tao ambany eo. Dia voatery tsy maintsy namboatra lalana nay satria malama izy dia misosa fotsiny zany satria tsisy fagnamboarana le lalana ny tena marina amin'ny ankapobeny. Tiako fantatra hoe mandoa vola ve ny fiara mandeha eo, zany hoe misy abaloha ve sa manao ahoana, afaka tantarainao? Tena marina tokoa zany fa misy abaloha tokotrany eo. Isaky ny camion zany zay misy mandoa eo amin'ny 5,000, 5,000 isa-taona, arakaraka zany. Dia na 3,000 par voyage, isaky ny voyage zany. Dia ankoatran'izay zany moa le eo amin'ny ny restourna zany le avy any amin'ny région ny ahitainy zany 2,000 isaky ny camion, isaky ny mandalo. Fa le sarandalana salohiny zany, karazana sarandalana zany amin'ny fokontany iny le misy 5,000, dia misy koa fagnarana hoe 5,000 isa-taona.
Izay zany dia izao asa atao aty aminay aty izao dia ao ny fitebitebena sy ny fanaitainana mahazo anay satria misy ny asa orinasa amin'ny fanjakana izay miorina atao ny école ao ny tatezana, ao koa ny arabe iny, lalana avy any Antsirabe mankany Ambositra fandrena, ao koa ny mimponiny eto amin'ity toerana ity izay nanatanteraka sy nanatsara ny toerana ito nefa amin'izao mimponina ato amin'ity toerana ity dia tetehana ho asorina ary afindra toerana any amin'ny toerana izay tsy fantatra fa mbola eto mitebiteby eto ny olona maro satria nahoana tsy fantatra izay zavatra hitranga dia miangavy anareo sy taraina aminareo mpiaro ny zon'olombelona mba hitady vahaolana mahakasika an'izay fa sahiran-tsaina ny vahoaka. Gaga izay fary tsara indrindra fa mimponina ato izany satria misy olona tonga ho azy manjehazeha na tsy fantatra izany izay zavatra atao rito aminay fa tonga dia manao sary, manapika sary, manao jaune rouge amin'ny fary tsara amin'ny resaka tohodrano akaterena. Nefa tamin'izay voalohany izay zany dia tonga teto aminay ilay olona izay dia nitenenay inona kay raha tonga avanareo ary niaraka tamin'ny président Foko tany Tiklery izy zany tamin'izay fotoana izay dia nanambara tsara le zareo manao hoe anareo izy afindra teto fa hanao tohodrano hoe diborano zany tena tao safodrano zany mitovy amin'ny matasoa ny resaka ataony eto aminay zany dia nanontanianay zareo zany dia zao natao manao hoe anareo izy dia tsy maintsy miala teto dia ho atao akory ny taolan-drazanay zany dia zao nataony zareo zany hoe drona amin'ny tavango le taolan-drazana dia tsy maintsy alefa hoentinareo makamo izay lalana ombanareo ka noho izay zavatra izay zany tompoka dia manakory le zo maha olombelona sy ny rehetra misy amin'ny maho tasahan-tasaha sy ambanivohitra ny ambanivohitra satria tatiry ny ainan'ny razanay sy ny ray aman-drenayka dia izay zavatra izay zany hakininay amin'ireo manam-pahefana indrindra izay mpitondra misy amin'izao fotoana izao dia laha izy fa hanao hôpitaly ety hôpitaly atao amin'ny lakana ve an-tagnam-boly lakana ka malahelo hoe satria zana majinika ho azona amin'ny alina hita lakana ve ro hita makety amin'ny ny hôpitaly zay ny mampalahelo raika dia tsy azo alana teto mihitsy zay ny eritreretra raiky tena tsy tian'izany todrano zany ane zay zany ny tena aninanay aty koa dia tanindrazanay io tsy avelanay io fa dia saotra indrindra tena Andriamanitra tompoko saotra anareo tongava soko rehefa anina fa dia misaotra anareo hoe tena mahavoky safoanay misy aty amin'ny tanindrazananay hoe sosorona ay indray raha tany ohatran'izao Ny zavatra mampalahelo anay zany dia le tompon'ny orinasa na mpiasa ho aminy zany dia somary mamitapitaka dia milaza lainga. Tamin'ny voalohany izy efa nampiseho sary teto amin'ity toerana ity na eo an'izay filazana tamin'ny olona hoe esorina teto anareo. Dia rehefa tena nkitaba moa ny olona dia nisitrika hatreo le sary io ary hatramin'izay izy nilaza lainga. Mivaky ihany nefa le lainga taty afara satria raha ny émission nataonay tany amin'ny herinandro iny dia nilaza zareo tao fa 8.70 tapitrisa metatra kiba no rano ilaina. Ka raha zareo nefa milaza teo fa tsy hanimba anareo le zavatra hatao fa zavatra kely, anorenana sekoly ianareo, anorenana hôpitaly, anorenana anaovana lalana. Nefa raha zany rano be zany dia araka le sary efa hitanay dia ihany miletika eo amin'ny sain'ny olona zany le sary. Dia mahatsiaro ny olona zany ohatra ny hoe ambanivohitra dia somary voatsindritsindry zany tsy ilazana ny tena marina. Naneo koa ny chef de région tamin'ny fotoanandro 2024 rehefa nanao reportage taty moa zany ny gazety maromaro avy any Antananarivo sy taty Antsirabe dia nanambara chef de région fa le tokodrano lehibe indrindra eran'ny Afrika io ary tsy misy ohatr'izany raha vita io. Nefa le vahoaka ty fitahana hoe zavatra tsy dia hampaninina io. Dia misy ihany koa le mpiasa mamitaka le tsy fantako hoe fomba fitaovana daholo zany andresena lahatra anay hoe maneke fa raha vao tsy manaiky ianareo dia miala fotsiny tsy mandray vola. Dia zay manaiky ihany mandray vola. Zany fa mitapitana hoe andresena lahatra. Fa raha ohatra zany ianay hoasorina teto dia afindra tany mbola tsy fantatray. Mety tany efa misy olona. Fa raha tany efa misy olona mety olana be ny ahafahanay mipetraka amin'izany fa tsy maintsy hanohitra ary tsy hanaiky ny fidiranay ao zany olona hovatanina izany fa mety ady sahala amin'ny ny karazanak'Israely any tany Kanany ady. Ary raha tany mbola tsy misy olona eritreretina zany fa faritra mena zany faritra zany. Hovatsiana vola anay fa vao miainga aty fotsiny anay dia fa alampandrobatsy kelikely zany vola zany mandra-pahatonga anay ihany. Dia tsisy vokany aminay zany vola menanay zany. Ary raha ohatra tany zay fa nambarako matetika hoe raha tany 1 hectare no menany tetibidin'izay ho menanay fa tsy mahavita an'izany any amin'ny toerana ifindrahanay. Ranomarina
mety hoe mivatana amin'ny zavatra nanananay taty rehetra nay nefa tsy vitan'izany mpamatsy vola zany na mpanambola zany ianao zay, fa raha ohatra kosa ny tena nizingizinanay raha ohatra herinaratra tokoa no atao, de tena aleo raha ohatra hoe ny angovo azo avozona be dibe, misy tendrombohitra mitomantavana be iny raha iny rakofana mpano solera, mety vola kely lany amin'iny no vola ho aloha ho anay vahoaka be dibe ry zavatra mampalahelo anay mipotika ny hita fa mpamboly vary, ary mampamboly vary zay maty ambany commune satria ny 300 isan-jato ny vokatra midinao amin'ny commune-nao dia avy ety amin'ity fokotany Faritsara ity, de raha vao maty zany Faritsara de eritreretina fa iaina zay ny toekarenina ny commune. Iny lalana nantiananareo iny dia mampitohy an'ny Atsirabe Fandrina, ary iny kamo iny dia any Faritsara zaza no hakahazo, fa reny tena hoe matanjaka tsara reny raha ohatra tena hatsarana, fa tsy de ny fanalana anay fa misy atony hafa tsy fantatro hoe ara-pizahatany anga ohatra mety manesika an'zareo hanao terisetra an'izany, kanefa raha ara-pizahatany sy arenakibon'ny tany mba malahelo kosa raha ohatra hoe iveloman'ny vahoaka malagasy na soavana ny firenena malagasy nefa misy olona malahelo ny ala tao, de ivelomina amin'ny alahelo ny vahoaka ve i Madagasikara. Eo amin'ny traikefa efa nanananao manokana, inona kay ny afaka tantarainao hoe inona ny antony nahatonga anao hiara-miasa sy manosika ny fandarana sosial sy ny olom-pirenena? Mahafinaritra aloha le émission satria tsy miandanina amin'ny atsy na amin'ny aroa fa neutre be le izy. Tena misy effort, tena miezaka mihitsy hoe ampafantatra ny vahoaka malagasy ny tena zony, ary ny tena mampalahelo mantsy ny vahoaka malagasy tsy mahafantatra ny zony. Zay ny tena mampalahelo, tsy mahafantatra ny zony ny vahoaka malagasy fa heveriny fa hoe azo atao zao zavatra rehetrarehetra zao. Mahafinaritra mihitsy le émission satria ho atao eran'ny Madagasikara. Motif pour l'utilité publique no ahafahan'ny fanjakana mankanontany ina kay ny azonao ambaraka mahakasika izany, indrindrandrindra eo amin'ny zava-doza teraka izany eo amin'le olona le tokotany sy ny fetraka amin'ny ankapobeny sy ny eolaziam-balary. Ny fiantraikany dia zao, alana amin'le olona ny zoma tompotany azy, no ve maripototra ny fanalana an'izany, maripototra ve? Tena hoe misy motif sérieux ve anaovana an'izany? Mora ange raha ohatra ka hoe manao contrat ianao amin'ny velany, dia satria tianao vita le contrat, dia ianao miteny hoe misy motif d'utilité publique, tsy mety zany, lasa ohatrany hoe arbitraire, fa tsy maintsy manao étude, tsy maintsy miresaka amin'le vahoaka, mihera aminy, milaza hoe ahoana fomba anaovantsika an'ity fa hitondra soa sy soan'ny vahoaka, ary tsy maintsy aseho ny fanjakana hoe inona avy ny tombotsoa, inona avy ny tombotsoa sy zavatra ho an'ny vahoaka ny amin'ny fomba analana ny tany. Ny faharoa, raha analana ny tany ianao dia tsy maintsy manome mihoatra noho izay ny tombanana ny trano, tombana ny tany, tombana ny arena, tombana ny rehetra, dia manome mihoatra ianao satria nanala olona tamin'ny tany ianao, zavatra makarary ny fon'ny vahoaka zany, ka noho izany tsy maintsy manome zavatra mitovy lanja na mihoatra zany ao anatiny. Raha ohatra ka hoe 10 taona tokony hipetrahany amin'ilay tany, zay fomba fikalkulenay dommage intérêt, dia inona ny tombotsoa azo mandritran'izay 10 taona zay, dia izay no omena azy, lanjalanjainy zay dia omena azy zany zavatra zany. Fa raha zany dia miteraka zava-doza, ary zany zavatra zany dia tsy atao hoe miala aloha le olona zay vao atao, non, tsy azo atao, alony le alala le olona dia tsy maintsy atao zay zavatra hoe ary omena le vola izy, omena ny rehetrarehetra izy, fa tsy atao tsipotipotika ohatrany fatao sasany amin'ny fanalana le olona amin'ny toerany. Dia raha napevitra manokana azo lazaina hoe crime contre l'humanité izy zavatra zay. Ka fa nitsakitsana ny zony vahoaka, zany hoe raha ohatra ka hoe tsy mifandanja amin'le zavatra tokony hoe amin'ny fiainany zany le zavatra omena azy, dia salamine mamono an'le vahoaka kina tsy hitako fa mamono an'le vahoaka le izy. Zay voalohany amin'ny anona koa, amin'ny lalàna koa le hoe le crime environnemental. Io crime environnemental io dia le hoe isorona dolodolo ny hazo, deboisina, tsika raha mamboly hazo manina dia isorona daholo ny hazo, dia foana ny ina moa izy, ny forêt miala, ny couverture forestière, zay koa tsy mety zay. Amin'izao fotoana izao dia
misy eo ampandinina azy ny cour pénale international hoe ho atao crime contre l'humanité mihitsy a ny fanimbana tontolo iainana. Taloha mantsy crime contre l'humanité le izy raha ohatra ka hoe en temps de guerre amin'ny fotoana misy ady, fa zao na en temps de paix na hoe ao anatin'ny filaminana azy dia atao zany zavatra zany. Ary hitako fa anisan'ny manampy mihitsy amin'izany zavatra zany crime contre l'humanité ny hoe ny fanafoanana ny tontolo iainana, ny azo sy ny karazany. Eritreretinao fa ohatra ny misy contrat anankiray hoe afaka 10 taona ny efa nisy olona daholo ny azo satria misy ilanan'le toerana hoe tsy asiana azo mihitsy. Dia avy eo izy miteny afaka 10 taona izy dia amboly. Zany hoe fanimbazimbana ny malagasy zany hoe afaka 10 taona izy vao amboly indray. Dia zay vao hiverina amin'ny tany ny malagasy. Tena manaonao foana zany olona zany ary natao foana zany contrat zany. Dia tsy ekena zany tompo. Zany mangataka ny malagasy rehetra mba hijoro manoloana zany zavatra hoe accaparement des terres zay atao amin'ny tanintsika eto Madagasikara izany.